Riavana malala tonga amin'ity famaranana ny alahady farany amin'ny volana aogositra ity tsika. Alahady 20 aogositra 2021. Alahady fa 1 manaraka ny trinité. Alahady ny akany fialofana tangaina ity alahady ity. Vavaka sika dera sy misotranao zay raha eo fa noasavinao sy nitainao andrinana ambinao ka natratra ty alahady farany amin'ity volana fahavalo amin'ny taona 2021 ity, dia ny volana aogositra 2021. Ity no alahady fa 1 manaraka ny trinité. Ankalazana anao ny fitrotrona mavaka ny akany fialofana dia tsy tangaina dia okisy ny voninahitra ao ane zao fizarana mofinainy zao ary atonga anay hiazona mandrakariva amin'ny finoanay ambara-piavinao eny amin'irao ny lanitra. Sotra Jesosy, amen. Ny anjara mofinainao atsika amin'ity andro an'ity dia ny vokon'oabolana 4 ka hatramin'ny 5 vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Anaka minoa ka raisy ny teny dia maro ny taona ienanao. Lalam-pahendrena no atolokanao, eny mitarika anao amin'ny lalana mahitsy aho. Raha mandeha anao dia tsy ety ny lalanao, ary raha mihazakazaka ianao dia tsy tafotoana. Tany mafy ny fananarana ka zavela hiala azony izy fa hainao. Aza makany amin'ny alehany ratsy fanahy, ary aza mitsotra amin'ny lalany ratsy manaravira azy, aza mandalo eo akory mivilia azy ka mizory, fa tsy matory ireny raha tsy efa nanao ratsy, ary tsy mahita torimaso izy raha tsy efa nanafotoana ny sasany. Fa mihinana ny mofony faratsiny izy sy misotro ny divay fahalojana, fa ny lalany marina dia toy ny fipoaka andro maraina zay mia mazava mandra-tatao vonany andro, ny alehany ratsy fanahy dia toy ny espitra tsy fantany akory zay manafotona azy. Masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny kia dia manao fampitahana ny okendry manazava ny fiainan'ny olona zay mandray ny tenin'Andriamanitra ho fiainany sy ny fiainan'ny olona zay tsy mandeha araka ny tenin'Andriamanitra. Ny olona zay mandeha araka ny tenin'Andriamanitra eto dia ambarany avy hatrany fa hiamaro ny taonany iainana. Ao zany mandeha araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy men'le tenin'Andriamanitra ihany izy fa mandray zany tenin'Andriamanitra zany fiainany, vokany hiamaro ny taona iainana. Ary lalana izoany dia lalam-pahendrena ary mandeha amin'ny lalana mampandroso izy fa tsy misy zavatra manakana na manafotoana azy ka mampianjera azy. Lalana mampijoro azy tsara sy mampandeha azy amin'ny zay tena tsara sady akasitrahan'Andriamanitra. Fa zay tsy mandray ny tenin'Andriamanitra kosa ka tsy mihaza ny fananarana dia tonga mandeha amin'ny lalana ratsy, tera-doza ho azy ary mandavo azy mihitsy lalan-kalehana. Fa ho an'ny olona zay mandeha ny tenin'Andriamanitra kosa dia tahaka ny olona zay mandeha amin'ny andro ny tatao vonana ka ame mazava andro maminalina ny fiainany, ary na dia mamakivaky ny alika ny fahafatesana izy dia tsy hanatahotra fa ny tompo ny aminy. Koa hitam-pamaranana manatsafidy zasy ianao, handeha amin'ny lalana akasitrahan'Andriamanitra ve ianao sa handeha amin'ny lalana tsy akasitrahan'Andriamanitra? Dia ny lalany ratsy fanahy sy ny farany dia na fahaverezana, fa ny lalany zay miazona ny tenin'Andriamanitra kosa ka manao ny tenin'Andriamanitra ho tokony sy fiainany dia hiamaro ny andro havelomany ary tsy mba tafotoana izy fa ny ataony rehetra dia akasitrahan'Andriamanitra ary lavorava avokoa. Izy zany lalany zany, Jesosy Kristy zany lalany zany. Aza misaraka amin'ny Jesosy Kristy tsika. Fa raha tafasaraka amin'ny Jesosy Kristy le teny tonga nofo ka niara-nomina tamintsika, izy le efa niteny hoe zay manaraka azy tsy handeha maizina fa nafahazavana ainy. Dia ho zany tokoa ny fiainako sy ny fiainanao amin'ity herinandro voalohany ity
andeha amin'ny lalana kasidran'Andriamanitra sady andray ny tenin'Andriamanitra sy atao fiainana dia hanalavitra anao ny faharatsiana ary tsy andraika aminao ny lalana makana amin'ny fahaverezana dia ny aleny ratsy fanahy dia ny espito tsy fantanakory izay manafitra anazy. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa natoronao anay lalana ombiazana, lalana andehananay amin'ny akasitrahanao, ampianaro izay tompo mba hanaitry andray ny teninao sy velona amin'izany teninao izany, ary anao ny teninao ho fiainanay tokoa satria ny teninao dia efa ny tompontray sy fanavana ny lalana. Dia meny teninao mandrakarivo izay tompo ary andeha mandrakarivo izay na eo nolonao na eo voanay sy atao-kaviana kavanana manao hoe ity ny lalana ka andehano dia Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ny fiainana. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe ianay izay ny an-dany mamasina ny anaranao, mitonga ny fanjakanao, atao ny sikaponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Mena iny anina sahazo anay ary mamilany lepokay tahaka na mialana izay mika taminay izay mitondra anay fakapana fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny izao todrano tonona amin'ny naharaizana ka fanamasina izao isan'ny fonona sy fanantenana ary fitiavana izany. Mitanareo ny tompo ka miaranareo, mampamirapiratra ny tava aminareo ny tompo ka mamina fo aminareo manadratra ny tava aminareo ny tompo ka manome anareo fiatana. Matoky izay ny antsanareo satria izany na nefy izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.